Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity talata fa 7 desambra ity. Manonao fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ihany koa. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrizindanitra tolotra ianao ny dera, laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao marain'izao indray fa ny aman-jay ny teninao. Irenay tokoa ianao raha hiasa ao an-tsainay, ao am-ponay, ao amin'ny fiainanay andavanandro ka ho vavolombelonao izahay naiza naiza misy anay. Mitenena raha io fa vonika ianao anao izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fananganana ireo marina amin'ny maty. Nalaina amin'ny Isaia 20:7-20 manao hoe mifoaza sy miobi ianareo izay manjy ao amin'ny vovoka, fa ny andronao dia tahaka ny andron'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Amen. Mivembena ny tany, mitsorojika ny elatra, mirefidrefitra ny varatra ary re ny feon'ny zanak'Andriamanitra, miantso ifo ny olona masina matory. Mijery mifasany marina izy ka manandratra ny tanany ho amin'ny lanitra ary miantso manao hoe mifoaza ianareo izay matory ao amin'ny vovoka ary mitsangana. Eran'ny vazantany rehetra no andrenesany maty an'io feno io ary izay mandre dia ho velona, koa dia ho reran'ny tany ny fikotrakotraky ny tafika faran'izay lehibe avy amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena samy hafa fitena ary ny olona rehetra. Mivoaka avy amin'ny tranomaizan'ny fahafatesana izy ireny, mitafy voninahitra mandrakizay ary miantso hoe ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Ampiraisy ny marina velona sy ny olo-masina nitsangana tamin'ny maty ny feony manao ho mpifaliana sy fandresena. Izay rehetra mivoaka ny fasana dia mitovy tsanganana tamin'ny fon'izy ireo niditra tao am-pasana. Nefa samy mitsangana amin'ny hery sy ny tanjaky ny atanorana mandrakizay izy ireo. Ny endrika mety maty, ny endrika mety loha, ny endrika tsy mateo ty efa voaloton'ny fahotana teo aloha dia manjary tonga lafatra, kanto ary tsy mety maty. Navela tao am-pasana ny kilema sy ny sampotsampona rehetra. Vetivety toy indray mpimaso no hanovana ny marina mbola velona. Nomem-boninahitra izy tamin'ny fandresena ny feon'Andriamanitra ary ankehitriny dia atao tsy mety maty intsony. Ary entina hitsainan'ny tompo eny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny olo-masina natsangana tamin'ny maty. Angoniny anjely avy amin'ny vazantany efatra ireo olom-boafidin'Andriamanitra. Rehefa miala avy amin'ny vovoka natoriany ny zaza madinika mitafy tsy fahafatesana dia hiazakazaka ho eny an-tsandriny reniny. Tafaray ny mpisakaiza izay nosarany fahafatesana ela, tsy saraka intsony ary mandredona hira-pifaliana izy ireo raha miara-miakatra ho any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Izany faniriana ho antsika tsirairay avy, hifamina ary ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny parany any ireo voalaza ireo. Ny faniriana dia ho anisan'ny olona ho atsangan'i Kristy amin'ny maty isika ho antsony amin'ny anarany. Ho tanteraka ilay teniny hoe tsy hisy intsony ny alahelo intsony, tsy hisy intsony ny tomany fa efa lasa ny zavatra taloha. Amen. Andriamanitra tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Nangataka aminao mba hikolokolo ilay afim-pitiavana ao anatinay ka hanana faharetana amin'ny fanarahana anao izay tsy hanatahotra ny amin'ny zavatra ho avy satria fantatrao fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa mananteraka ny sitraponao aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.